Nosoratany Toko Gérard Rabe Manantsoa. Ireo an'ny ainan'ny tantara Saloy Anjariliva Vantsoa hoy ny Ajanirina ary Mihaja. Roland Ramanantsoa nandray feo hoy ny Ajanirina ny nanatotosa. Hitan'ny lafy anitako. Hitako tsara ka. Madama tsara volo be. Tena metimety. Sady tsy nisotona raha fandiniako azy zany fa naturel. Dia fa izy indray zany zao ny aza manaraka. Dia omaly nentinao fa za moka le tafany kely misy ranon-javatra. Malakilaky ary anao fa ohatran'ny manao timaikepingy izy zany. Izy amin'ny malala raha ao aloha kely eo ny fiarany. Ka andao ary fa efa voninay madama, etso vetivety nge ianao iny fa nysafony manika avy eo amin'ny atony le madama izy eriky iny. Dia iny fa tsy tompony tena antsony. Nay ianao androany. Iny fa nentiny manika niditra tao amin'ny lelakelan-trano sady manatoka ny lohany izy. Io tezo aingana ary Njiva. Ary so izy atsikaritra eo ihany aingana ianao. Mahay mifatina kalite ambolo mihitsy angenareo mivady reto tena amin'le tadiaviko mihitsy ty ray ty. Sady maro be koa mikômandina perruque vrai cheveux voaraiko tao aorian'le live nataoko farany iny. Fa misy misy iny ohatr'izao Njiva soanika ane reto. Fina moa se mba nandisy fanantenana mpanafatentana zany. Fa mba lafolafo kosa ny tantinina. Sady efa sahotaka be nge vao nahazo an'izy ka tsy efa mahazatra anareo kosa ve io marina raha nisy dikany taminareo akory zao nanapaka an'io. Aza mba manamaivana koa ianao ry tantinina fa tsy voatery ho mora foana ngeny fa kanandreny. Indraindray za moa efa ila efa niantsika amin'ny fokon'olona mihitsy zay. Nefa avy eo solofolony tapahana fa ny tena volon'ilay olona ohatran'ny sexe. Aza dia mba be filazo akory ohatran'ny mahazatra ihany. Miarajerentsika amin'ity boky ity ny kalite an'le volo dia avy eo refesitsika ny alavany. Dia jerena koa ny ateviny anombanantsika ny vitany. Ao ary hoe jerena kategoria 7 kosa ty kategoria 7 io. Sady fo kely nefa tsy lava be. Tsy matevina be ihany koa fa antoniny io. Aza mikoropakinareo fa omeko ny volanareo reto. Ty fotsiny vezy mba hampiko kely kosa nao normal kosa rangainy fa aza be adovarotra ohatran'izany. Za zao mbola anakaraha makizy amadika an'io perruque azo anaovanako. Isintona le volo dia anao coloration sy ny sisa. Fa tsy efa fanaonao foana ve zany? Andao amin'izay andery Njiva fahananantsika eo amin'ny manaraka. Be dia be koa ngeny ko afiro mitady volo inona ary tia manao farateny betery Monika. Iny ary ny cadeau dia mba ataovy amin'le lavabe reny indray manaraka fa reny zao ny tena be mpitady
enjana le amboteazy ka. Efa ho maizina aveo vao mety tranotrano. Aiza moa ny akiliako teo. Engany fotsiny mba tsy ho tapaka indray ny jiro. Andrekakiko. Iza koa io mipetraka eo amin'ny seza io? Za ihany re tsy tiry Safira. Neny Bera Masinoro. Eno ino koa zany mahanaitra ka? Aza taitaitra zany. Marina raha tsy saika tapaka hatramin'ny lalandrivotro. Azafady re anaka fa tsy hitako angeny fampiretana an'le jiro e. De tamin'ny fomba ahoana koa zany natafidiran'iny be tato e. Nefa niny lakileka taty amiko e. Ay moa misy dobla lakile any amin'ny tompotrano. Mety izy zany angamba ny namoatrano an'iny be tato e. Nefa ahoana moa no asahiny tonga de mampiditra olona ato an-tranoko. De maninona koa midiny avy aty ivelandray ny trano. Tsy azoko mihitsy ka. De maninona koa zao raha mba niteny de nitsenaiko neny be ka. Inona daholo ary zany fanontanianao zany anaka. Fa nga ondriko tsy mba faly mahita e. Faly ve moa tsy ho faly fa mba gaga fotsiny ako. Zany mantso ako. Efa ela re any tonga de rehefa fatapatatra fa ho tarakiraiky fiavondriko de zay ny antony dirako a. Tsy nanakotaban'izaniza fa aza manandriko e. Ay. Sady be de be naleko andro any mitratra ny amboteazy de zay ny nahataraikiraiky ah. Neny be nilaza fa hiakatra teo neka nataoko fa weekend e. Mba tadidiny be koa za lalana nakatiako. Re tsy tia ny lalana lalovako ny ray mandeha de efa tadidiko a. Mahapiaiky kosa aloha e. Zany mihitsiko. Fa mba mitenena ihany amin'ny manaraka de tsy enaina fa manjary mampitaintaina ka. Eny re anako. Inona tokoa ny vaovao any an-tananandro neny be a? Ny any an-tanàna tsy de misy ambarafiry fa za tenako no manana vaovao lazaina amindriko. De zay zao ny akarako taty io nge. Tokony hoe tao alohan'ny fitsingerenan'ny 17 taonandriko aza fa fa zao vao tafakatrako. Vaovao momba neny zany neny be? Momba andriko sy ny fianakaviantsika re. So de namboarako kafe tokoa aloha neny be. Mety valaky ny dia koa zao ianao io. Tokoa resika. De rehefa aveo tohizana ny resaka. Zany zavatra tiany mibela saina momba zany resaka manandanja be mihitsiny de mila hainao sy fantatrao. Andraso baresakiny maro zany. Aiza moa izy teo. Kikaika. Misy zavatra mifono lamba navoaka neny be. De aveo miborany. To karazana rojo. Zao efa feno taona ndriko zao ka fotoana angambo zao anomezako andriko an'ity rojo ty. Fa rojo ino tiry neny be? Fanomezana atolotra ho amin'ny fitsingerenan'ny taonako? Tsy fanomezana fanomezana fotsiny iny anaka fa lova tatara ary fanavozana vaovao andriko. Lova sy tatara ary fanavozana vaovao ahoana moa neny be? Ranomarina de anisan'ireo fananana navelana Andriamasinoro reny be tsika tany arina tany izy iny. Le hoe lava volo be indroa amin'ny alavany ve? Mianaka. Zay ny mahalova sy tatara azy ary ny mahafanavozana vaovao azy ho anao indray de hamono ny hery miafina ao anatinao izy. Hery miafina? De hery miafina toy ny ahoana zany neny be? Toy ny ay fantatro angefa lasa saina mafy ianao tam'le fomba natafidirako tato Sanomaly. Tsy angefa fotoana moa zao alalanao ny marina rehetra anaka. Ay ve? Zany hoe mahay fanainga lavitra sy ny sisa zany neny be io.
Zany hoe tsy mila naka taksi borosy akory de tonga tato an-trano. Akosy na andeha taksi borosy naka ty aminao ka fa le hery miafina tiako lazaina anao de ny fahefana mitsabo sy manasitra ny olona, manana tsindrimandry manampy ahitana ny mariny. Tsy azo anatanterahana valy faty sy asa ratsy kosa nefa raha tsy zay de ratsy foana ny hafaranao. Inona daholo ary zany tantarain'ny be zany? Misy antony volontsika tsotra sady lava tsy navelany tapahana mihitsy io satria ao ny ipetrahan'ny herintsika. Ay ve tena marina zany fa tsy angano fitantaran'ny be aminay fotsiny Tena marina ka. Tadidiko tsara mantsy ny fanafatra faran'ny be sy ny any momba ny tsy anapahako mihitsy ny voloko. Ay moa zany no antony. Zany indrindra anaka. Andriamason'olo nisehon-javatra hono io reny be tsika io. Nitoetra tao aminy le zavatra avy eo ary nanafatra ny mba tsy anapahan'ny volony satria ao no itoeran'ny heriny. Hery toy ny inona ary ny be? Na vita ny tsabo na rary teo an-tanàna sy ny manodidina hono io reny be tsika io sady na vita na minavina melo ny fanafiana nataon'ny fahavalo. Ay fa ze any ka nitolorana anjara toerana lehibe tao amin'ny lapan'ny mpanjaka mihitsy azy izy ary tena nametrahana fahatokisana tokoa. Zany velony ny be tsy toy ny mpamosavy. Famosaviana ve aminao anaka ny fanampiana sy fitsaboana olona? Tsy kosa aloha tsy famosaviana velively ny fiantso an'izany raha amin'ny tsara no ampiasanao. Sady efa lazaiko anao koa fa fady atsika zany manao ratsy olona zany, ny manao valifaty indrindraindrindra. De raha misy manao ratsy na misopatra anao ve zany ny be de avelanao na jerijerena fotsiny. Raha tena miopefy ny zavatra nataon'le olona de tsy mamaly faty ianao, fa mila tandremanao sy feranao kosa nefa ny vava avoakanao mba tsy hahery loatra fa mety hitera-doza amin'le olona. Fa zavatra inona tokoa ondriny ny be zany nitoetra tao anatin'izany? Zany ve tsy ho kalan'oro? De lasa misy an'io zavatra koa ve zany atao anatiny? Aza vazivaziana fa manandanja be amintsika nge zany tantara zany azafady azy hery ny be raha le hoe nitoetra ao aminao indray tsy zay loatra ngamba nilazako azy fa hery mepita amin'ny alalan'ny volontsika zay tsy nitapaka hatrany am-pahaterahana. Ka zao tsingerin-taona fahavalo ambin'ny folo taonanao zao no fotoana ivoaran'ny herinao sy hitombony zany eo anatinao. Nitovy fotoana taminao zao mihitsy mantsy neny be Andriamason'olo nandray an'le fahasoavana ary ohatran'izany koa izay taranany de anjaranao indray zao anaka. Iray ary tao amin'ny Saint be tsy hoe manao tsinotsinona zavatra inonao sy ny zavatra rehetra nolazainao teo raha mba fanontaniana fotsiny hoe ahoana anaka? De ahoana moa zany raha tsy tianao azany fitsaboan'olona zany zany ka tia andrenivohitra mipetraka sy mianatra fa tsy anambanivohitra ohatranareo ary tsy fitsaboana velively ny fianarana ny ratoviko. Fantatro tsara zany anaka, kanefa aza domonao fa ilainao foana nge zany sady tsy ho vesatra ho anao ty akory. Ny talenta nefa tsy afaka patoriana na alevina fa eritrereto tsara zanako amin'ny herinandro tsinona ny tsinana ny volana de melohan'io kosa nefa de efa tafidy tao anaty fiomanana sy ny fadinao ianao. Ay very neny be. Ka zao mitandrema tsara anaka, tsy azo kitikitiana mihitsy ny volonao mandra-pahatonga ny fotoan'io inona le hoe tsy kitihana? Hazavaiko tomona amin'irony zavatra amin'irondronirony lokoi na faranana na olakolana indrindrindrindra moa fa hoe faranana na tapahana fady tena fady anaka. Ao rehefa hitandrina azy neny be zay mihitsy. Ny akony io figo fotsiny de fa ampy-amplanina azy Indraindray aza tsy mila mibango akory fa vao miarina hatreo am-pandriana de mitsotra ho azo no voliko. Ka manafatra ihany anaka mba hoe tsy isin'ny tsy apoizina dingana manandanja be amin'ny fiainanao mantsy io.
fa hono ary nenibe eny anaka inona tokoa moa izany mety hitranga raha sanakika hoe tsy voatandrika izay ohatra hoe voatapaka tsinana ohatran'izany popopopo mety anaraka hatramin'ny ianao mihitsy anaka saropady be ho a indingana amin'ny fiainanao io ka mitandrema manana ny asina ange ny volontsika anake tsy atao haingon-doha fotsiny fa io no herintsika asitsika aferovana ho atsika mba mampatahotra akory nenibe ka zany misy ka iny ary fa ho tandremako e de ao apetraka eo ambozonanao amin'izay le rojo hoe eo ary zao ny zavatra notantarainy ny be momba ny fianakaviana irenika ay izany tsy angano fa tena nisy daholo ireny tantarainy ahatra amin'izay ireny dia nandery miavina tokoa izany amin'ny alalan'ity voloko lava be ty izany ve tsy mitovy amin'ny tantarany Samsona ao amin'ny baiboly kely sisany tsy nahavoatenika n'izany tamin'iny be omaly mba hafahafa aloha ilay nofoko aliny teo amin'ny karazana toerana mahafinaritra be izany tao anaty natiora feno vorokely soloy ilay izy ary misy topo ihany koa feno aram-bato salatsala no manodidina an'ilay topo ary feno tovavy tsara tarehy lava volo mifampihogo volo sy mihirahira dia oso misy rehetra vatany vao nahita hoe tonkasoa sady miramira nendrika be daholo zareo mba ena ary nidika ny nofoko eny mety no'ilay zavatra ny tantarainy eny be angamba raha leo amin'izay aloha ifidiny robo sy kiraro anaovana dia hiomana ny andika tare lahy ty zafokeliko ty marina ny any am-pianarany any angamba zao de tena mieky daholo mihitsiko tsy vavy tsy lahy nenibe tony koa zany de mahita lazay hita fa zaniko ny bika mirafitra tsara ny volokoditra zarazara ny volo lavatra eto apoto-piasa tsotra sy mangirana ery fandokafana re zao ka zany ny marina ko manao exposition reny any am-pianarana dia izany vao fantana irepresenté ny université anay ay ve jereo amin'izany azako porofo ange zany fa marina avoko ny lazaiko teo anaky fa zao mitandrema foana ho indrindra fa mivolondriko efa noraisindry zareo matsindriko zareo izy ary nenibe ny razam-be re inona daholo koa zany lazay ny nenibe zany fa volon'ny nenibe ty tokoa no lava be ohatry ny ahy io koa lavatra eny am-paladi anaka fa indrisy efa fotsy avokoko de zay ny tsy ampiteraderako azo loatra tsony ka efa nahalehibe anaka kosako nahoana ny tsony fotsy zavikely azy efa mianatra eny amin'ny anjerimanontolo ndriko retsy zato fandeha kely tokoa alory nenibe efa reny natorotoroko teo reny daholo ny tokony atao raha manarano sy ny sisy nenibe eny re anako de zao azadinona no manao an'le rojo fiarovana ho anao iny
rano volon'ny tovavy iny tovavy izy iny miondrika nanova kiraro iny jereo ange fa sady tsotra ny lava be hatreny apotipe no volony tokoa boby iny zao raha sika eo sady mangirana eriana izy zany zay nge ho ahy tsy maintsy ataontsika rangazy azonana io entana tsara be ve dia ho avela fotsiny amin'izao ka ingana ary ianao do za nao an'izay ampijanona azy rehefa tratrako amin'ny be manaika dia manatona ohatry ny mahazatra ianao miaraka amin'ny angady sy ny arona angady sy arona aiza koa ko raha tsy asa tanybomangako efa fantatra fa ety le tian'ny olona lazaina mbola be any ihany eo do ary vita ihany iny marina mba mandreraka koa manao an'le kiraro avidingina ka sao fa nitondra kapakapa na mpifandimbiasako aminy ary aleo hoto malaky ka neny berery koa tsy nanao an-trano aho voatona an'le madama marina vototra le poketra ary miparitaka daholo ny zavatra tao anatiny oay tena zafady kia maika loatra koa dia voadonako ndriko tena zafady ao fa ampikondre ankorona ndre tentany tsy maninona fa vitako ireo ka tsy mety kosaka izany ao fa ampikondre tsy maninona nge oay ohatry ny hafahafa be zany fahatsapako ny tenako vo nakasiko ty matamity tamin'ny atoko ny tanany manina ary azany badelina be ny lohako ino fa manomboka tsy tompon'ny tenany kiala andry anio avimana raha aleo aty amin'ny tsy be mpahita ty mihitsy eno hoe eno madama zay mihitsy ary angy andry ino fa manaraka moramora sady mivandravandra fotsiny iny koa enjeva fa tamby aleo tonga dia ataoko amin'ny fanaovana azy tsara an'izay volana izao ka tapao tsara ihany sao lasa mivilana be eo indray ataovatra eo amin'ny fotony mihitsy sitrany ahy 2 centimetatra fanampiny aingane ary aiza zany dia ataonareo inona koa ngotry fa ahoana koa zao tony nahatsiary tena sadiny ianao angatsy nasinao ny be manaiky tsara izy teo ka nazahako aza mba gagako andraso iverenako fendrahana tsara zay fa raha ninona koa zany nafafinareo tamiko zany tena olon-dratsy reto aza manantona asa hoe tsopofonjeo eo ina ny ataony jiva inta zao mifampititsoka oaizy iny viatity aza roitina volo koa le rangaty ka be zay na tsinona ka aza manohatra ho ahy andrekakika vozito ny hatram'le rotsy tety ambosonako marina tena tapaka le izy kay badelina be ndray marina zany lohako zany zay angamba vo tena nandaitra le odinareo fa zay kiala vo tena namitsaka jereo nefa tsy mikipy mihitsy ny masony la ampandalovika eo anoloan'ny masony aza ny tanako ka aza be fihetsiketsehany eo ary fa atao izy le fanapahana volony dia andao andesao isiatsikaritra eto zay ane dia vita ary ampidira ato anatin'ny ty lasaka ty dia andao amin'izay fa inona ary mampianananao io so dia efa lany-tady kosa ary lehibe manaiky ny menikaka iny saika tsy nandaitra tamin'le izy taloha nefa vovoakasika eo kely fotsiny na nylona ny atoko na nysoroky le olona dia efa tsy maharesy ambony tany za koa aza nge mba gaky mety ny sipiny mihitsy angamba no mahery vintana ka ohatra ary taovako azy le vera tety atanako fa misy inona ary safira maninona zanako tsara n'izay volo nge zany taizany nahitanareo an'ity tany anaty balina fripy re balina fripy ahoana koa
Baolina firipin'olombelona. Ka efa hita fa nijolorina teny an-dalana mbola anontaniana ihany. Ny tiako tenenina hoe teny Analakely ve ty sa taizy. Rehefa tsy hamaly fotsiny dia mijanona fa tsy ny olona ny anaovana valiteny biraingina eo. Mba kategoria diso kosa angamby indry tantinina e. Sady tsara ny lava no mangirana, ny atevy ny atonony tsara. Io ve tsy efa 44 pouces? Ka tena mampiko kosa aloha e. Efa ela nahitako kalite ambolotra n'ity farany ity. Ifandrombahana zao ty rehefa vita eo. Aza mihidy mora kosa aloha amin'izay mba misy anomezanao misimisy anay e. Volo de qualité be iny. Ny an'lenjivy ty de tsy misy resaka fa tsy vola. Ohatry fa inona no ataonao eto? Tsy hitady vola fa anaentana. Mba hivava ratsy. Iny de isao tsara sao de tsy ampy 10 ary. Ohatry isaiko tsara mihitsy fa ianao nga ahoana? Tena meky an'ity vadin-drity mihitsy kizaka. Mahazaka ihany ry miaritra an'io. Forme de qualité ihany mahazaka naka. Sa ahoana kisery? Rehefa ampy reny vola dia andao andefa ianao koa zato. Safira, re razako, ohatra hoe fananina zafikeliko e. Nataon'ny olona inona tany ny volonao. Mipetra mihitsy aloha eto fa ohatra mivembena fotsiny angehinao zany e. Tsy haiko rerineny be efa tsy hainao ahoana e. Za andalana hodiny voadona n'le vehivavy zay ohatra hoe niarana nangona ny endako niparitaka teo zay. Somary niondrika izy nanampy antsipona. Dia ahoana? Dia avy eo dia somary napetrany teo amin'ny soroko samy ny atoko amin'ny tanany. Avy eo za tany anelakely hatrany vao nahatsiaro tena. Re razako. Nisy lehilahy nanampy vehivavy io koa nge. Ohatray. Mbola tsy tonga saina aloha teo hoe ay ny voloko ny netezany zareo. Ny verena ny fendrahana ranon-zavatra fahavy izay rehefa hitany fa nahatsiaro. Ny andositra ny masaka tato an-tsaiko. Angoropaka le lehilahy na nienjika ka nandritra n'izany na voasitony an'le rojo teteham-bosoko dia tapaka le izy. Andrekako. Nanomboka teo dia niverina tsy nisy tsaroko tsony ray. Raha tsy efa nitangorona ny olona vao tonga saina. Le rojo iny niaro anao saika tsy nampandaitra an'le zavatra nafafiny. Dia lasa iza tokoa zany zao le rojo. Mifona rery ny be fa tsy hitako tsoa izay nalehany. Mety nilatsaka angamba tamin'le izy nydroitiny. Lozina rety anako very tsika tena very marina mafy. Very ahoana ary veriko inona ndray. Kay. Marary tampoka teo koa marina ny lohako. Fanina be ary ny matory eto mihitsy aloha ianao anaka. Mila karakaraina ianao. Ndray marina. Tena nafana be vetivety teo marina le zanako. Zao mihitsy ny alefa nahiko ka. Dia inona zany no ataoko? Raha tsy manao sorona mantsy ny tenako dia mety hanaraka hatramin'ny ainy safirako. Tsy lavitra eto zany misy an'ireo olona nanapaka ny volon'ny Safira. Mbola voatahiriny any aminy tsy nandray amin'ireo vakana tamin'le rojo. Ary aleo anao fanovana indrika amin'izay. Orinjiva. Ohatranao hoe midororo be zany tsy pitsy. Mety fahiny aty tananga mba fa mitagerikerika be fotsiny. Na zao fomba fitafiny zao kosa aza ve? Fa izy aloha dia lava volo. Ohatrany mampatsiahy any an'ilay sepanasitsika farany iny sady malama ny mangirana ny lava. Ka andao aty ary dia atao amin'ny fanaovana azy. Sady mora azo kely io zao. Aleo anaovako azy. Afinga andry vetivety.
Intoko fa vao nikitihan'i Monika dia nanaraka. Hitan'la, tena hoe mora. Efa eto amin'ny toerana tsy misy pahitsika izao ka tapao malaky amin'izay lesy a. Zay, ohatray marina. Misy inona? To lasa fotsy be vidividy teo ilay volo sisa teo an-dohany. Lasa fotsy ahoana koa e. Lasa nikentrona be hatrany tarehiny ihany koa. Andao iara teto fa hafahafa tika. Inona koa ary zany tantarainareo zany? Tsy azoko mihitsy. Foana ny tsenantsika izay tatoato a. Mino aho mantsy fa kategoria 10 ty volo ty. Andao ingana fotsiny atelany amin'ny tantinina fa tsy. Ianao koa miraikiraiky be. Inona koa ary tia kizintina be ty e. Efa aloha kely eo koa angeny salon de coiffure-ny. Fa zao tokoa avao tsaroko e. Inona? Ay moa tsika senao reto hamonjy mariazy amin'ny saboto zao. Dia maninona ka? Asaiko amboarin'ny tantinina angambo ty entana vao azontsika androany ty dia entiko mamonjy an'io mariazy io aloha. Tsara loatra mantsy. Ianao koa ve aho tsara e? Zavatra alatra ve nentina mamonjy lanonan'olona? Angamo io akanjo sa inona no isy afantarana hoe nangalariny. Zavatra mipetaka eny an-doha ve dia isy andinika hoe volonikala pety iny sa volonikala zily. Ka anao ve ary? Ianao koa ve moa resiko toika amin'izany io? Tantinina mba hamboarina vadika perika hamonjy mariazy mantsy izay mivady dia tonga dia alaivo amin'ny vidiny no famadihana azy ho perika azo anaovana. Ahoana tsara hoe rybenja. Aza vao tsara aloha fa tsy azoko e. Hamboarina atao perika azo anaovana hamonjena mariazy ozy indre. Zany hoe indrisany no ianao azy ka mbola zandray ve nandoha vola nefa le izy aza tsy mijanona aty amiko akory. Ka ho averiko aty amindry ihany angela izy rehefa vita ny lavako azy. Hoay akizany afetsenareo e. Inona nefa ny garanty hoe tsy maintsy mbola ho averindry le izy ka? Ndry ve kity mbola tsy mahatoky anay ihany nefa efa ho firy volana ny rahana ny azy tsika. Ka tsy hoe any amin'ilay hoe mahatoky sy tsy mahatoky loatra nge. Fa ahoana moa zany raha dorandrina ohatran'izany iny volo tsara be iny. Sa koa ve ki adala andorany io nefa fantatro fa zavatr'olona. Izany mahalalako. Sa zao e. Aloha ny vidin'ny famadihana azy ho perika azo anaovana dia afaka hoentindry le izy. Rehefa entindry eto le izy dia mifanamboatra indray tsika avy eo. Inona koa kiny dikan'izany? Zaniko. Dia ahoana raha midinay aminao mitovy amin'ny fivarotanao ny perika efa vita tao aminao indray le izy? Satria izao izay no nandonina madihana azy. Izany hoe midilay efatra etsy ary. Fantatray tsara ne fa marotanao an'ireny eto e. Tena hoe mieka anareo azy izay ka. Mbola mila traitement be any ireny vao vita tsara ohatran'ireny ahitanareo azy ireny. Ela be na amin'izany fa tero mba hamboary le izy tsy maintsy averina eo foana ny ianao. Raha tsy mety moa dia hitady mpandray entana hafa an'izay. Iza moa tsy tsiriritra entana tsara be ohatran'io. Tena enzana koa nareo mivady reto raha hanao chantage ka. Tsy chantage kosa k'izany fa mba fera miasa. Ka eto aty ary dia andalova eo raha pitso. Mba zay ahay. Merci Kitantine. Nahatsiaro ihany marina ny zanako. Manahoana aloha ny fatrapanao ny tenanao e. Tsy maninona ka. Ay, nandaitra zany ny solony. Solona tamin'inona koa zany ry neny be a. Dia za moa naninona ka.
nisy mahataotodina napaka ny volonao anaka, nefa mbola tao anatin'ny fotoana saripady tamin'ny fivoaranao ianao ka nandraiky narary, ary mety nanaraka hatramin'ny hainao mihitsy. Efa hatramin'ny afako maly ianao ny tsy nahatsiaro tena. Hatramin'ny afako maly? Eno ah. Anga tena tsy azo kitikitena mihitsy zany ny voloko ry Nenibe. Efa naverimberiko taminao foana nge zany anake, mbola ao anatin'ny fadinao ianao zao. Eny fa aza matahotra tsondriko e. Efa nanao fifanarahana tamin'ireo razambe ah, ka zany ho faty fa tsindriko. Mbola betsaka no diavindriko fa ny akosa efa tapitra e. Aza misahirana ny amiko akory fa ny ahy efa tsy misy fanafantsony satria efa safidy. Tsy hoe la dia andao ty tany ty, ny safidy ny ahavelomanao zafikeliko aho solon'ny aiko re. Inona daholo ary zany lasainao zany? Dia aza manahy ihany koa fa tsy maintsy babo ny elo ny mpanao ratsy e. De tsy izy zany fa reo olona nanapaka sy nangalatra ny volonao, ka saika nitarika anao tany mivarotsy ny fody. Tsy maintsy ho vitako zay alohan'ny ataperany fofinaiko. Ianao ihany ny ery Nenibe ny laza fa fady ampiasaina nanovana valifaty ny ery miafina nanantsika e. Raha ratsy ny ampiasainao azy dia ho ratsy ihany koa voka nozy izy ianao. Ary lasa atsatra be vidividy teo nge ianao zany ry Nenibe e. Fa aiza marary anao? Efa nivonina anaka ibabo ny vokany ah. Tay nilazako aminao hoe aza misahirana amiko tsono ah. Aza manafa tsisy fesakany aminao zany, ianao efa milamina. Oay, tsy miteny tsomary ny Nenibe fa mivandrafandra fotsiny. Aleo etiko dokoteraika naka. Ny hopitaly tokoa ty Nenibe. Tena misy tery be amiko daholo ny zavatra nolazainy. Sorony, saripady, valifaty. Tena bodatro amin'ny lohako mihitsy ka. Maika moa fa miampy an'ileo hoe tsy fantatro ny dokotera hoe inona ny tena aritiny. Tena mitomany isany tsy nataoko. Nenibe misitrana dia aza vao tsara amiko fa mbola manjavozavo amiko ane. Nenibe Njiva, maraina nge zao e. Mifoaza am'izay miomana. Ary na koa mifandravandranao aho io. Mifoaza am'izay ho ateo. Tena saika maty alina raha nisy kely no nitandrevaka ataonao. Tena hoe matimaty foana amin'ny zavatra tsisy fotony raha reny tokoa no nahafaty ah. Poa. Tandrevaka nataoko inona moa e. Aza vao tsara fa tsy azoko. Ka io volo be anareo io inona indray e. Sady manelingelina no manepotra manakena. Hatramin'ny oviana kory Njiva nisy volo manepotra sy manakena zany ah. Lazao fa manaikitra sy mandrangotra koa e. Tena. Toimezanao fotsiny ry Monika. Tena hoe efa saika tapitra hatramin'ny aiko anio ahy. Ianao ty koa dia mahita lazaina ka. So dia mba tany anaty nofonao kosa azy zany. Ohatra hoe na nofony ady tamin'ny volon'injay ianao. Fa toro tsara fotsiny volonao vao entina matory dia vita fa zany nataonao fimezana eto. Ka niplaka eko ange ny volo alina ry Njiva ka tsy haiko hoe voloniza zany nanelingelina anao zany e. Jereo io mbola hitanao misatroka ba io. Vao maraina teo io vao nanaovanao e. Zany koa ve dia andaingako aminao e. Anao an'le perika koa androany ka tsy maintsy nafitsako ny voloko.
efa hoe mety nofinao azy zany fa adino ihany velona soma tsara ianao zao dia izay ny zava-dehibe. Aleo akenary mba tsy fandirany. Aleo atao hoe nanofy azy zany. Ary mirena amin'izay tao fa taraka. Be ho ary nyjiva mipozika ao hoe izay ray mahita mandinika ambony ambany daholo. Ka tsy mahazatra ny olona kosa mahitanao lava volo be olozoko. Dia resaka volo fotsiny ve ho zay lahy? Fa tadiavinao inona koa ka amonjina alonana niny atondiantsika ty romonika fa tsy hitady deuxième bureau ako e. Elahy kosa zany dia saro-piaro erika. Hitako efa mpiry zao ianao mivezivezy mitsangana amin'ny toetra io. Mbetika milaza fa makany amin'ny toalety, mbetika milaza fa haka sary. Tsy azoko mihitsy ka. Ao ary moa fa tsy etsiketsitsony raha izay ny tiany vadiko e. Ary hoano amin'izay le sakafo sao mandro eo. Somary matavitavy mantsy le laoka izany. Ataovy ary dia mazotoa elahy e. Otry fa manina koa na romonika sondrovaka. Tsy haiko nyjefa fa ohatra misy mangilingilika be zany atao amin'ny tendako ato. Mangilingilika iny za hoe tapohako ke mihitsy namosika. Ohatra hitao tsy misy fiovana mihitsy. Sembotra. Fa inona mahazo anao tapoka teo e? Tsy ireo raha tsy lasa ny baramina vetivety teo. Sembotra. Oe, tena safy ty marina. Mba apiro ilay olona. Maty amariny. Sofa nivoaka le zavatra mibahana lalandrivotra ao teo rehefa mikakana. Efa kery sisa tsy nitondrana ianao tany amin'ny hopitaly. Fa inona tokoa moa zany le zavatra nitoana tao amin'ny tendako tao e? Tsy ino ngamby ianao raha ilazako hoe volo fotsiny be mitambolona ohatra n'ireny atodin'omby reny e. Reny nanakana lalandrivotra tao. Inona tsara? Volo fotsy mitambolombolona ohatra ny atodin'omby? Ino ah? Fa volonesa dia ahoana zany na tafatelomako an'izany? Zay aza mba gagako. Zay mantsy nanao hoe mety alergia nazo anao. Hoe ny sakafo zakanao tao. Ay zavatra hafa mihitsy ka. Tena loza. Tena saika maty angiary njiva e. Fa misaotra anareo ihany aloha nanavitra e. Ny fandrombonana mihitsy fa ianao nga ahoana? Efa nisy vonona ny anao posaposa mihitsy aza. Isy zany. Sao dia le bandy bogosgos iny. Le radada tomina paraka. Foa, sofa tsy nila n'izany posaposa zany dia niverina ny haiko. Iza nilaza taminao hoe tsy nila posaposa? Tena velanao firavirainy izany olo izany teo aho zany. Ka izay moa no tadiavinao. Izany no tena nandehananao taty. Ay ve mbola alahelonao noho izany ihany e. Dia aza masika moa fa za aza ngefa saika maty e. Makarena tsara e. Tany a mariazy inka za ndray zany no famonjena teo. Tena hoe saika matimaty foana. Tsy mba hoe maty voadonina ny veoity na ohatr' zany fa kendany atendana angamba osy ny sasany. Zareo nga ty alala hoe inona na kenda teo sa inona. Ary aleo amin'izay aloha andeha hanao dosy fa tsy dia aleo ny loha ny sasana voalohany. Ary aleo sorana savony amin'izay. Andre,
Ary mba iza kosa ny olona mitsaitsaika miditra ny tosy izany. Njiva! Iranga zany! Toa tsy mamaly. Mety tsy olona ngamba fa zavatra afaka. Zay indray. Njiva hoa! Iranga zany antaniko zany e! Njiva hoa! Kay, iza kosa nandritra ny voniko zany. Sady ndroetiny mafy be mihitsy. Saika ny anjera marina. Fa iza ro manao sangy ratsy zao e. Ny maso kokoa moa mangiry firan-drano-tsavony. Kay, zay indray fanindritiny. Fa izy zao e. Iza hoa, etsokom-pinjeo eo hoa. Mba izy ary zany. Aleoko mpanainga no maso ijereko an'izao olona manadala zao ka. Zay. Ary iza koa io mijoro manatrika io. To raha fotsy be lava volo. Lava be manaraka ny tongony ny volony. Fa misy inona Monika? Njiva, saika maty angeha e. Fa misy inona hoa? Inona mampiantsoantso anao io? Nisy ohatra. Ary lasa iza koa ilay raha fotsy be teo. Toa tsy hita izay nalehany. Ary iza koa no tadiavinao eo e. Tsy misy avantsika ny eto e. Ka zay mihitsy ange mahagaga eo e. Ohatry ny hoe na en'olona nitsaitsaika izany foana ange. Iza koa ary nyrenao hitsaitsaika eo e. Zaza teo an-tokotany nanamboatra zavatra. Dia tsy haiko re zany a. Inona loatra reny zavatra fahafa mitranga tato ato reny. Tsinitsiny ao dia misy mandrimotra ny volo. Sady tsy indray tsy indroa fa efa impiry izay. Ary ianao tia mampiasa sainam-badiko e. Jereo anie raha tsy ralovina fotsiny ilay sakafo. Mba lasa kely fotsiny reny saiko hoe hatramin'ny oviantsika nanao an'ity asa fangalaram-bolo ity a. Dia tsy mba hanana fidiram-bola fiksa mihitsy fa efa dia endrandra volon'olona ho angalarina foana. Zany ve na hamelomana an'ity zaza mitsaika takiboko ity ry Njiva? Ka eo aloha kiny misy dia ankasitrahana. Ny mpivarotena aza nefa tsy fidiny. Sa manana proposition ny vadiko? Ka tsy haiko e. Ohatry ny hoe te hanokatra salon de coiffure ohatran'io Antontinio io azy zany. Ay ve, azo tanterahana foana ne zany aky e. Mila manangona kely fotsiny sika. Aiza nefa izay voangona eo e. Izay azo lany daholo. Tena mila asiana fiheverana mihitsy izy ity ka. Sady ahiko tratra eo ihany sika raha zao no mitohy. Mety ho hain'ny olona tsy anjeratra amin'ny tarehantsika aza angamba. Dia maka fanofahamasony amin'ny kiaka indray aky a. Anofanan'indritsika raha ohatra hoe izay indray ny olana. Ianao ty zany dia tsy vonina ny voatra mihitsy. Fa misy inona? Fa ino ty mahazo an'lahy e? Misy volo lava be indray teo amin'ny loko e. Volon'iza loatra ary toy. Ka nazaha koa kely sy mba gagy e. Hoe volon'izany sady lava ny fotsy ohatran'io amin'ireny fiantsenako ireny fa e. Tsy misy. Mila asiana fiheverana mihitsy zao Monika ka. Isaka misakafo zao ve dia misy volo foana. Tsy vita an'izay mahakofina fa mila ampivoaka tova mihitsy. Efa impirana izay e. Kefa hoe nazaha koa aza ho mba manontany tena. Zaho koa amin'ny hoe fa mba miezaka manao salon-do rehefa mikarakara sakafo. So kosa aza dia mba iray amin'ny perika anaovanao ao no nampisy an'ireny. Fa zanga moa manana perika be dia be zany e. Le lava be nentiko namonjy mariazy iny ihany zao ny ao. Oe, adiniko tokoa ny namerina ny tany amin'ny tantimina marina. Atero ahy mihitsy fa tehirizina atao inona fotsiny ary. Tena leo ateriko any mihitsy raha pitso.
Tantiny ity miantso ty. Allô? Bonjour Kindry vaovao? Any amindriky to miantso atsalatsalanandro fa misy inona ky? Tsy misy hoe inona fa mba hitahita tarazavatra amindry fotsiny Hoe ahoana? Lafiko malo le perikany mendry iny. Tsara kosa zaniko. Misy ohatr'izany aiza indray moa ky Tapahindry kosa angeny fitantarako e. Ao ary toy izy hoe. De niverina teo le sipa avy nividy azy androany hoe sao de adininy tatony fa tsy hita zay nalehany. Otre, fa tsy hita zay nalehany ahoana ky Angatsy efa nomendry azy? Efa naombaleko de nomeko azy ka nisy client hafa nahita mihitsy aza nanolorako an'le izy anaziko. Otre, de lasa azy fotsiny zany aky? Tena misteri. Mipenipenina be mihitsy no ngeo nkizy nitady an'le izy lafo be tsy ny nanamarotako azy. Ka nazatsy ho izy aza ve kiko? Sady tsara kalite be nge iny. Ka tsy hitako aza zay atao azy kia. Ny entana efa lasany, ny vola efa niraisiko. Mety hoe napetrapetra ny tany angamba dia tsy tsarony. Sao very le zavatra tsara tare. Ay veky. Ny fieritreretan'le olona azy koa angamba dia hoe nanatongotra le perika dia niverina ho azana kany amindriko. Ko raha tsy saka na alika kiko. Zay aloha fa hita taran'izay fotsiny ny tsoko andry e. Mbola ndray client hafa mantsy za io. Sady anafatra hoe raha mba hitandry mandendeha any aky izay periko izay dia mba averenao aty amiko Ndriko ky mampime. Fa eny aky fa ho fatoraka amin'ny tendako amin'izay tsy manahirana ndry intsony. Zay ky fa mazoto ndry Mazoto koa ndry? Le zavatra nitantarainy Tantinina teo ka. Sa ve le olona koa ty ila vaniny? De asa re. Otre, ary misy olona mivezivezy nge ao an-trano zany. Iny tazako miserana eo am-baravarakely iny. De iza nefa? Sanjiva. Ny varavarana zakay mbola mihitsy tsara avy aty ivelany ko. Andriamanitro, izy mijoro eo afotrano. Lera fotsy be lava volo be. Tena izy indray io miseho amiko. Rakotra ny volony efa fotsy ny vatandriamantolo. Efa nadiavinao e. Inona ho Inona ny ratsy nataoko anao ny dia ampitahorina ohatr'izao Sy miteny izy fa nivandravandra fotsiny. Dia iny fa mametra moramora makao azy ary namafay raha sahiditra ohatsy. Isa mahalala raha vonony miato aleo hoe andry anjiva ao tokotany aka. Inona koa ty mampitokoko anao eto tokotany eo? Nanadio ny lakile anga? Tsy izany rehefa. Fa misy inona? Misy olona hafa tafiditra ao an-tranao dia izay tsy asahiko miditra ao intsony. Olona hafa iza? Tena velanao fotsiny ve fa tsy niantso fokon'olona na ohatran'izany? Iza zao ny olona nahalala raha mpamaky trano zany? Dia zao le olona? Toa tsy mpamaky trano velively aloha raha ny fandiniako azy. Mpamosavy angamba no mahalaza anazy kokoa. Mpamosavy? Eno inona koa ary lazainao zany ry Monika? Andraso nge tantaraiko aminao hatramin'ny fotoana voalohany nahitako azy. Maninona nefa raha ohatra ianao mitantara an'izany? Ka andao ary miara-jerentsika ao le olona dia avy eo tantaraiko aminao mialany. Ndao ary. Ao, lasa ao amin'ny salon ao le olona. Dia tena miaiky anao sy ty fatahoranao ty koa ary Monika ka. Efa hoe masoko zao mihitsy ho any nahita. Aleo ajerentsika ao
dia manaraha fotsiny ianao fa inona ary tia mamikipikotra be ity. Hitanao io mipetraka amin'ny salon mijery tele io le olona. Nalefa ny hatramin'ny tele mihitsy ake zany. Fa ino ty mampome anao Rinjifa? Perika ne lazaina fa olona io e. Jereo, zavatra mipetrapotsiny eo ambony le salon le izy. Dia rehefa hita avy aty aoriana dia toy ny hoe olona mipetraka mijery tele. Oay, ino tokoa. Perika lava be namiditsika farany teo ty. Fa ahoana koa ary zao? Dia tamin'ny fomba ahoana koa no nahatongavany ty taty nefa? Angato koa moa io tsy efa naverina tany amin'ny tantinina ka. Masa koa aza mba sanganenako. Le cliente nividy anio nge hony any ka mipenipenina mikaroko anio e. Ay ty izy ty mipetraka tsara ato amin'ny salon antsika ty. Inona daholo ary zao zavatra tantarainao zany? Enonao tsara nge ny resaka istantine e. Zavatra impossible be le tantarainao ka. Mety mikorontana angamba lohanao dia mampifandray zavatra tsy misy idirana. Dia lasa efa mamorona indray ny olona e. Nefa dia efa iarahantsika mahita izao ny niverenany ho azy tato an-trano. Raha tsy hoe manatongotra sy tanana araka ny resaka istantinina tokoa anga. Perika manatongotra ahoana koa ary. Inona zany resaka reo vavy zany? Tena riko faty ihany io fatin'ny zavatra io Rinjiva. Tsy mahatahirirana io ato tsony ah. Maninona nefa raha verina any amin'ny tantinina e? Tsy lazainao fa mitady an'io moa izy? Zavatra sampiny io koa ve dia mbola verina any amin'ny any Rinjiva. Andraso anaovako azy. Aleo tapatapahako ataoko potipotika amin'ilay aty ao vao ariana. Zay ataonao fa za aloha tsotsotra kely fa reraka nanao petaniko niaraka tamin'ny zalahy. Perika manatongotra hono. Vehivavy miteny foana. Ohatray, fa misy inona indray ny Monika? Ohatry, fa raha fiaiza indray reto mitete amin'ny talazy ireo e. Raha ko rehefa aniza indray a. Angano tenanao ihany no netezanao tato kosa e. Tsy haiko tsony indray Rinjiva. Ty perika ty no netezako nefa ny sandriko indray mivoadidy. Jereo raha tsy rovitra hatramin'ilay ambonina akanjoko nanaovako mihitsy. Inona tsara? Ao jereko. Io e, jere. Sao dia efa hivika koa azy ianao ty. Inona ny idiran'ny perika amin'ny sandrinao? Sa nampanaovanao sandrinao le perika? Mba aza be vasivasy re Rinjiva fa ampio aho hitsabo andreto latrako reto aloha. Andraso hitadiavako lamba amezana azy ary loha. Rinjiva, akanjoko mbola tsara be nge iny vitsinao iny e. Avelako hidradradratra eo ianao raha mbola be falankianana io ihany a. Ao. Loketsena tsara. Zay. Tena henjana iny marina. Dia miona aty le perika. Fa ataonao inona? Anandramako an'izany zavatra ny lazainao zany re a. Ty ary e. Aiza sao izay sandriko voadidy eo. Ianao mihitsy nefa kay. Fa misy inona? Kay marary be sahalan'ireny misy nandidy lamina reny kely lamosiko e. Andrekaka ao izy reko. Io. Eny tokoa. Rovitra hatramin'ilay polo nanaovanao. Mino amin'izay zany ianao fa misy zavatra fa hafa perika io. Perika nidirany demonina ianao. Ary io faty any. Mety averiko any amin'ny tantinina araka ny tenao tokoa ngamba ka. Zay mihitsy no mety. Fa aleo raha pitsy fa efa riva loatra zao. Dia idio any amin'ny tsy hita maso any fa mampiorokotrana mahita azy aza. Aleo tonga dia hiditra.
Dia ahoana kery Monika? Inona ny vaovao nentindry? Vaovao tsara be kia. Zany? Tsy ino angamba indri raha ilazako hoe hitako le perruque tsara be. Marina hoe le hoe tsy hitan'le client tsy nasiany azy ve? Ie. Fa taizakiny mahitandry azy? Tantara lava be kia. Fa telo le izy raiso. Oh, ay tena ity tokoa le izy. Ho faly be zao izy andrian'izany. Ty ary ty nataoko anaty sachet ty. Tena misaotra betsaka kia. Fa misy inona ke? Fa inona ke ty nataondrita ato anatin'ity sachet ty Marina mafy kina ny volo tsara bakolo ny farirotra na volo tsy niogo ray volana sa ve hitovy amin'ity? Tsy izy kosa ty. Volo tsy nibango ray volana ahoana kia? Ahoe jereko? Io? Andrekakio. Fa inona tokoa ty ato anatin'le sachet? Tovatiny zavatra tsy hay hoe inona. Perruque tokoa le izy fa perruque efa ohatrany chiffon. Ka ny fandiso ary ve zany ny zavatra netindry sa ahoany? Na za koa aza kimba gaga eto tsy andany andro hitondra n'ity zavatra efa brocateur aty amindry ity mihitsy ento miverina any iny ka ny volo sy ny angatra na perruque ary ato efa tsy hitako tsony izay asiana azy. Tena azafady ary kina ny elingelina. Ahoana marina ary zao. Tena hoe afa-baraka. Ataoko nentina mody koa moa ty fa dia efa any amin'ny zordira zany Ndraisiny any? Perruque ny dirany demony tokoa ny ianao. Niova ohatrany vorokitsay le izy rehefa niraisiny tantiny. Niova ohatrany vorokitsay ahoana akory Monika? Sady efa tsy misy dikany intsony koa zany. Le izy aza nge efa nariko tany amin'ny fanaripako mety misy no nataonao. Ohatry. Ary iza kosa ny mandondonao zany. Miandrolona nga ianao? Nany hoe jereo azafady. Andriamanitro. Misy inona indray ry Monika? Avingy ianao jerenao eo tokoa nanio. Ohatry. Toa ilay perruque indray mipetraka tsara io. Fa ahoana ary zao Dia iny fa nitsingevana moramora le izy. Dia lasa nisy masony sy tarehany. Marina maso tsy lera fotsy be indray io. Hitanao fe nita koronjy fa tena tsy azoko tsony mihitsy. Mananaina anie zany ty perruque ty sa manangatra? Aiza koa izy perruque anangatra ary njiva. Le tompony mihitsy ngamba no mety manangatra. Idio any varavarana io ty andao hialeto ka. Aleo akaratoko mafy mihitsy. Zay. Zany fa mandondona. Ohatray. Ila hialatra amin'ny tolana mihitsy Marina. Tandremo fa nipitika nitsoka tamin'ny toerany mihitsy ange le varavarany. Kely fotsiny Marina tsy nahavoa. Mandiana mitsoka aingana ary Monika fa za efa nandrana amin'ity eto Sampana ronga ny volo zany. Ny ilany manenjika mo, ny ilany makany amin'jifa. Hiditra ato dia hidiko ty varavarany ty ka. Zay. Ohatray. Toa mitsofoka ao ambany varavarana indray le volo. Ty aiza zany ny alehako. Manatona rasaly raha fotsy be tsy mamiainy ty Tena zany no seho mampiororo anay ato Vo manatony io katsarako ampiantsy maranitra iny fa nitsingevana indray ny volony dia manatona atony biby lava. Inona ity? Dia mbola zany koa? Iny fa tapaka. Dia miverina maniry indray. Marina tokony reseko an'ity sofa ato aposiko le briky fandritako. Vao mitapitapy io tonga dia dorako amin'ity. Tena Monika le nika teo. Fa misy inona ary? Iny fa manjavona le zavatra. Andraso hoe jerena malaky. Ohatran'ny ety ambadiky ny trano aty no nainoko azy teo.
Lozy ty marina. Dia io nitsitra eo ambany eo io Monika. Tena nianjeratra eny am-baravarakely angamba. Jereo raha tsy vaky ilay varavara-pitaratra ery ambony-rihana na atosika ilay zavatra ve sanatria. Monika! Monika! Maty avadiko. Aleo entina amin'ny hopitaly malaky. Lozy ty marina. Tena tsy rariny. Afaka ilay zaza tao kibo Monika. Moa izy tsy nahatsiaro tena no le fianjerana. Maty asombinay. Tena nangalaranay ilay volo le sipa kely tamin'ny farany iny daholo ve na tonga sao. Tsy mampingo ka. Izy moa nanapo hoe isy olona afaka nangatra amin'ny alalan'ny volo. Mpamosavy tokoa angano tompony iny ka. Engany fotsiny tsy nanarakatra aty amin'ny hopitaly le fatin-javatra iny. Tena mila atao délivrance empirique iny rehefa hitako. Asa mbola ao an-trano raha lasaiza. Ela marina fa mba ny tsara ihany ny fahasalaman'ny eny be. Izy tsy mbola afaka miresaka tsara fotsiny. Raha zao no mitozy ny dokotera dia tsy ho ela izay dia hivoaka ny hopitaly. Azafady hoe ry tovovavy. Ahoana izay Ramose? Njiva aloha ny anarako e. Ny akosa Safira. Zany hoa fa zany miandry an'ilay madama voanampidirina mifanila hevitra aminareo ato e. Mbola tsy toka mantsy mipandimby ahy. Nefa misy dia tsy maintsy alehako ka sao dia mba afaka jerijerenao kely fotsiny izy. Zaho koa miambina ny eny be anay fa raha tsy ela be anao dia afaka jerijereko eo izy ka. Ka tsy ela ka. Vitivity fotsiny. 30 minitra raha ela indrindra. Mandehana malaky ary. Efa farak'izay dodina mihitsy mantsy ianao zandriko. Azy ohatran'ny tsy vaovao amiko izany ho any endrika ty Ramose ty e. Nefa taiza moa no efa nahitako azy. Inona koa ary ny fandravandrany ty siba kely ty ana. Andeha kely ary aloha e. Tia ny laharako raha misy iranao amaika. Efa niteneniko koa le infirmière iny hoe ianao mijery ambadiko mandram-piveriko e. Voaraiko ary ty e. Aleo miaro tena ihany fa efa tsy misahangy tsony ty. Za ve moa ilaza aminao hoe akarany voasana ny amopera hitivana amin'ny perika nanangatra no andehanako io. Safira amin'ny chaise roulante manantona tiany angamba le renibeny. Fa izy hoa ohatra ny efa hitako izany. Fa tsaroko fotsiny hoe taiza. Efa maka-rivotra sady nareo mialaka. Efa niodikodina teo amin'ny tokotanin'ny hopitaly teo azy zaiko. Izy ry nenibeny Ramose Njiva mifanila amintsika eo amin'ny hopitaly ao. Oay, ary andrasa aloha amboariko ty satroka apahanao ty. Fa mahafantatra ny nenibeny Safira rodi. Fa nisy inona? Otre, fa atao taitra be ianao? Tsy misy inona ka. Taitra fotsiny any nahita amin'ny volon-drenibenao. Toa ny hoe misolaina zany e. Sa efa ohatran'izao mihitsy? Nisy nangalatra re. Izay angamba ny mahalaza azy. Toy ny nisy nangalatra ny anandro any dia ny azy ny ampitso moa sany afaka ampitso tsy tadidiko tsara. Dia voaterina toko garçon mba tsaratsara azy. Hitanao io? Mba enjana koa zany e.
Fa avela kely aloha nareo mianaka fa hividy fanafody vetivety ahy. Tsy diso mihitsy ny ahako fa lera fotsy be manadala sy Monique ity natosika Safira amin'ny chaise roulante iny. Le maso mifandrafandrana andinika any nahatatiavako azy. Raha azoko tsara zany dia anisan'ireo olona nangalarina vola izy mianaka reto. Ary rehefa goaika antitra amin'ny fahamsafiana nge zany raha matoa eo matoa mavita andreny. Marina mafy tsy toy ny hoe nanangatra mbola velona. Tsy mbola nahita ohatr'izany aho marina. Androany ianao mbola velona fa tsy ho ela ianao dia ho isa maty lera fotsy be tsy vanity aho. Anga ataonao vita mora ny anjanakay vao 5 volana monja tao an-kibona lainao. Hita ny lohany sanjivo zany ianao androany. Rarotina amin'izao nenibe matory izao ny fitianana amin'ity fanafody ity ka. Iny efa lasa mivoaka Safira. Ifankahita amin'izay tika ny olo le kala-mpamosavy tsy manjary ity. Anao ny alefa any retoro. Aleo rarotina amin'izao tsy misy mahita izao. Io eny fa matory tsy mahare izay amboniny tany. Ary aleo alain'ity ondana eo akaikin'ity dia iny any nanasiaporana azy. Oi maritra, tondraisy ny tanako. Sady mifandrafandra be no masony. Ay tsy matory akory le kalatsy vanity. Fa fiantitra efa malazo ny aretiny io ve ianao dia mbola mihevitra ny atohatra ihany. Ary mbaita ery ny tanana. Dia aleo ny tanako roa mihitsy ny anapitra ny eny fa tsy mendrika ny velona intsony. Raha fotsy be efa moritevany tony mbola mavita mamosavy sy manindrotra ny olona ihany. Aovoka firy tsony ny efiteny. Mantesa fainganany amin'izay. Iny fa tsy netsika tsony. Tena maty ty. Ary aleo amin'izay voaka tato fa tsy vita izay mivaly fatiko. Tsy ahoaka izay toy eny. Teny amin'izay ho nenibe ozy ny dokotera. Fa asa izay tena ho fivoarany. Toa mitsokasoka fotsiny anesa ny varavarana izany. Nefa Andriamanitra, fa nisy inona ray tato ry tompo. Toa mivandravandra be nenibe. Dia sanatriva Andraso, ao eny tsapaiko ny fony. Tena tsy zonty. Tena nanarerarery tato nenibe. Andrerera nenibe. Mba izatsony izany mba hiantantako. Izatsony no hitantarangano sy bango ny voloko. Nenibe. Mila tatiavaka ato amin'izay le fatina perika andozy iny. Mino amantsy fa efa lefy ny modiny. Raha may iny dia izay ny aminy. Fa ity izy tsy hay hoe lasa aiza ny mahavariana. Sa nanjavona rehefa maty raha fotsy be. Ary iza koa samy mandefa tele amin'ny salon izany. Mety izy angamba. Toa voatanavy tele izay mantsy izy io. Aleo tonga dia entiko ny ranovoasana sy ny petrola ary ny brike. Aleo mitandrina ihany so mahay miaraka amin'ny trano ato. Io tokoa ary le nolazaiko. Io misoro ampovoan'ny salon io. Ary romotra dia romotra n'izy izany.
Manatona Rasay. Vitako ny mamono vatanao ary mbola vitako mamono ny angatra ary le raha fotsy be tia. Zany ary aloha raha voasiny. Ary to tsy mampanina azy akory. Aleo petrol reny andramako. Ataoko ambava avy eo ary atsifotro makany aminy sady andretako briquet. Ohatran'ireny mpanao mazy ireny. Kiny efa milelaka any aho. Nisy vo ihany koa ny volony. Manatona foana Rasay. Aleo alefa indray manaraka. Sotroina amin'ny petrol. Avy eo arehatra ny briquet dia atsifotra makany aminy. Ohatray, fa ino za mamikotra ny tanako zany? Tsy voarehatra marina le briquet. Tiketsain'ny volo ny tanako. Tenakako. Maty amana. Tena tsy maty intsony. Tsy maty tantsony tokotroro. Efa nataony mifatotra amin'le potra mitsivalana mitazona gorodona ao ambany rihana volony. Tena gigena maty. Bebe indray alina. Nanofy aho hoe tany amin'le toerana tsara be misy dobo iny hono izay. Sady nibango ny voloko izy ny tantarangano. Ary ny farana ny taminy hoe tsy angano velively ireny tantaraiko anao ireny fa tantaran'ny fianakaviadika. Lova sarobidy tsy tokony ho adinoiko. Raha tiako hitohy amin'ny taranaka hono izany ny fananana an'io hery miafina io dia tsy maintsy manao an'le fombafomba ohatrany tamin'le angano tantarainy afarany teo. Dia mbola nampiniko hoe aza malahelo fa valina taona hono ireny nahazo azy ireny. Satria izy namaly faty dia fahafatesana no niandry azy. Nampalahelo kosa ny nahazo Monika amin'ny vady izany ka. Ikala ry marary tsy mahatsiaro tena any amin'ny hopitaly. Ny vady nananto tena tamin'ny tady tao an-trano. Tena ny mampalahelo ka. Tsy mampino hoe nijiva ve dia hamono tena. Aleo amin'izay aloha za nokatra tsena ka. Manaitra koa ty peruka mipetraka eto amin'ny seza fandraisako client ty ka. Natoko fady olona. Fa tsy le peruka fatony karoan'le cliente indray mandeha iny ve ty? Dia tamin'ny fomba hoana koa moa izany ny verenana ito tato. Mahagaga. Zao izany vao tena tonga amin'le fitenenana hoe very ka hita indray. Narainao teo? Ny volon'ny mbera masinoro. Nosoratany Toko Gérard Rabe Manantsoa. Io nanomeny any tantara? Saloy. Anjariliva. Vantsoa. Hono miajanirina. Ary mihaja. Roland Ramanantsoa nandray feo. Hono miajanirina ny nanatotosa.